toerana fanofoanana arakasy INPF na Institut National de Promotion Formation eto Ivato no horesahana ato anatin'ny fandaharana. Mizara roa ny endrim-pampiofanana ny formation professionnelle continue hanomanana ireo olona efa amperinasa ahafahana makatraikefa sy fahaiza-manao ary ny formation de technicien supérieur izay nanomboka ny taona 2000 ho an'ireo mpianatra manana ny mari-pahaizana baccalauréat ary ahazoana brevet de technicien supérieur. Teny ilaina raha eto Madagasikara dia ny profil na technicien intermédiaire, izany hoe ho an'ny tanora izay manana bac plus 2 dia anisany mandray anjara biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena sy fanomezana fahalalana an'ireo tanora malagasy ny INPF. Ao anatin'ny formation de technicien supérieur dia misy 6 izy ireo. Ny ao anatin'ny secteur technique dia misy ny mécanique automobile, misy ny génie mécanique et maintenance industrielle, dia misy ny électronique et informatique industrielle, dia misy ny électrotechnique ary ny génie frigorifique. Ho an'ny secteur tertiaire dia misy ny finance et comptabilité, dia misy ny informatique de gestion, maintenance informatique et réseau. Technique industrielle dia ho natokana ho an'ireo manana ny bac technique na bac scientifique, izay no afaka manao ny concours idirana amin'ny technique industrielle. Ho an'ny secteur tertiaire indray dia ny série rehetrarehetra izay misy amin'ny bac dia azo atao daholo. Tsy maintsy mandalo fifaninanana na concours avokoa izay vao afaka miditra mianatra eto amin'ny INPF. Roa taona no faharetan'ny fiofanana ho an'ireo izay manaraka ity formation de technicien supérieur ity. Mampiavaka ny INPF ihany koa dia ny suivi post formation, izany hoe amin'ny fotoana anatanterahany mpiofana ny stage dia manaraka ny misy ao amin'ny département partenariat sy ny communication no miandraikitra an'izay dia manaraka n'ireo mpiofan'ireo isaky ny toerana izay isaky ny orinasa izay anaovany stage dia mandray ny retour avy any amin'ny orinasa, mandray ny critique avy any amin'ny orinasa hoe inona no lesoka, inona no azo atsaraina, dia miankina amin'izay ihany koa no anatanterahany aty amin'ny INPF ny mise à jour na programme de formation, satria misy programme mety efa tsy ilain'ny any amin'ny orinasa intsony, misy programme manaraka ny nouvelle technologie mety ilain'ny orinasa, dia amin'izay fotoan'izay miezaka ny aty amin'ny INPF manao mise à jour miadapte ny programme de formation amin'ny filan'ny orinasa ahafahana mameno ny besoin des entreprises. Ny formation professionnelle continue ihany koa dia azo zaraina roa miavaka tsara. Voalohany, fanofanana amina sehatr'asa ho an'ireo tanora hiditra amin'ny tsenany asa. Faharoa, fanofanana na fanatevenana fahalalana ho an'ireo izay efa amperinasa. Formation professionnelle continue dia le appellation formation professionnelle qualifiante zany continue daholo ny ilazana an'izay, satria manana an'ilay traikefa izy dia afaka manohy hatrany, afaka tonga dia miasa avy hatrany, dia avy eo indray afaka manovona hatrany hatrany ny traikefa efa ananany arakaraka ny fivoaran'ny teknolojia sy ny filana. Dia le perfectionnement professionnel des travailleurs en entreprise, io zany dia suivant les besoins exprimés anatina fotoana fohy, satria fantatsika fa ny any anatin'ny orinasa moa zany production tena ataony ihany formation anampy anazy anatsarana ny tanjona amin'le production, dia fohy zany le fotoana azo. Dia flexible ny INPF ao anatin'izay manaraka ny hoe inona ahoana ny disponibilité an'ireo le mpiofana zany, fa lay capacité à développer zany no tena jerena sy fanarahana amin'ireo orinasa reo hoe reto sy reto dia arakarak'izay ny ora. Eny anivon'ny orinasa no anatanterahana ny fampiofanana araka izany, fa ny lafiny iray ireo tanora vao hiditra amin'ny sehatra ny asa izay hofanina ety atoerana. Misy 11 métiers zany ny amin'ny formation professionnelle continue. Ny mécanique auto sy finance et comptabilité zany efa nataon'ny INPF hatramin'ny voalohany, fa misy moa le extension na filière dia froid et climatisation, izany ihany koa zany mikirakira rehetra momban'ny froid, dia misy ihany koa zany resaka aty amin'ny maintenance industrielle rehetra zany nanomboka eo zany hatramin'ny resaka hoe tournage, fraisage, ajustage, aty amin'ny resaka technique de soudage de base zany hoe arc électrique, oxy acétylénique,
dia mivoatra ihany ny teknôlôjia taty aoriana miditra indray aty amin'ny semi automatique ohatra hoe migmag miditra any amin'ny hatrany amin'ny tig zany technique de soudage spécialisé dia eo ny électricité sy ny équipement électricité électrique industrielle zany maintenance électrique industrielle dia mitohy mitombo hatrany hatrany araky ny filana zany dia akoatran'izay resaka ohatra hoe any amin'ny maintenance industrielle dia mifanindran-dalana amin'izay ihany koa nefa amin'izao zany misy an'le ohatra hoe conduite na machine na engin dia eo ihany koa ny resaka aty amin'ny resaka peinture industrielle na peinture automobile resaka tôlerie ihany koa dia miditra ihany ndray koa tsika aty amin'ny froid. Miandamiambavy ny fianarana eto amin'ny INPF na dia fiofanana teknika aza no atao. Resaka moteur, ny allumage, transmission, resaka boîte de vitesse amin'ny ankapobeny zany efa hay daholo izy ny ankamaroany fa hoe amin'le fianarana azy dia miditra mandalina bebe kokoa ao anatin'le izy. Manitsaka ny fahadimapolo taona ny Institut National de Promotion Formation ankehitriny farany teo mpianatra misy 120 mianadahy salotra ny anarana kintana no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Fianarana isan'ny mahasarika tanora maro indrindra ireo tanora vao afaka baccalauréat ny fianarana momba ny lalàna. Folo taona izao no nanofana ho an'ny fianarana lalàna rano fotsiny ny sekoly ambony momba ny lalàna sy ny siansa politika. Fianarana lalàna izay sokajiana roa miavaka tsara amin'ny ankapobeny ilay antsoina hoe droit public sy droit privé. Droit privé fampianarana ireo lalàna na sokajin-dalàna zay ifampifehezana eo amin'ny samy olon-tsotra dia manomboka any amin'ny taona voalohany dia efa mianatra ny mpianatra momba ny atao hoe droit de la famille, droit des personnes, droit des biens, momba ny fiainan'ny isam-batan'olona amin'ny andavanandro, fiahinan'ny fananany tsirairay na ny fananana iombonana nateraky ny fandovany zany na ny tolotra sy ny fanaovana didy miafina zany ny eo amin'ny lalàna mifeny fanambadiana ny fisaraha-panambadiana sy ny sisa. Raha ny any amin'ny droit public indray dia misy ny taranja fototra ilay antsoina hoe droit constitutionnel, ny any amin'ny taona faharoa ny droit administratif, ny droit financier moa ny antsoina azy amin'ny ankapobeny fa mbola mitsinjary io ho droit budgétaire zay anarany eo amin'ny taona voalohany ilay antsony rehetra hoe finance publique, droit fiscal zay manomboka any amin'ny taona fahatelo izy no mianatra an'ireny, ny droit de la comptabilité publique moa zany dia efa any amin'ny taona fahaefatra ny miakatra zany no manao azy io. Nomena lanja manokana ihany koa ny fianarana momba ny siansa politika. Siansa politika izay ianarana momba ny fitantanana ny fahefana ara-politika n'ireo mpandraharaha sy ireo mpitondra fanjakana na ihany koa ireo eo amin'ny lafin'ny fanoherana. Siansa politika moa zany dia mazava ho azy fa ho an'ireo antsoina hoe mpandraharaha ara-politika ilaina ny manana fahalalana amin'izany lafiny hoe fahefana ara-politika zany, ny fampiasana ny fahefana, ny fandraisana ny fahefana, ny fitahirizana ny fahefana ara-politika, ny famondrana ny fahefana ara-politika dia misy taranja maromaro tombony ho an'ny ESD zany ny fampianarana zay tsy tena mirona ohatran'ilay antsoina hoe cours magistral. Ao anatin'ny fanarahana ny fivoarana hatrany ankoatra ny fampianarana hatrehany efa misandrahaka manerana ny fatra maro amin'ny alalan'ny fampianarana ampitaindavitra e-learning ity sekoly ambony mampianatra momba ny lalàna sy ny siansa politika ity. Vaovao koa ny fisian'ny application satria mila manaraka ny toetrandrotsika ary misy fiaraha-miasa ho ataonay koa amin'ny tompon'ny teny anglisy dia ireo mpianatra zay tena manao ny ataoko hoe e-learning ny mampiasa n'io application io miaraka amin'ny plateforme dia anisan'izany ny anokafanay ny studio zay afahan'ireo mpianatra fanerasera manao podcast, manao zavatra maromaro, émission momba ny droit de l'environnement ohatra, droit de la famille ohatra
sy fifaneraserana am'ireo samympianatra indrindrandrindra koa amin'ny samy tanora malagasy tena ho feno de feno zany a ny cours sy ny question réponse ao anatin'ireo plateforme ny USD ireo. Fomba fianarana mampiasa ny teknôlôjia nomerika ny e-learning raha hazavaina tsotra. Ilay vovonana na plateforme efa novolavolaina manokana no sehatra ifanakalozana ao anatin'izany. Mena lokinina tsirairay ny mpianatra sy ny mpampianatra mba ahafahany miditra ao amin'io plateforme io. Ao avokoa no andefasany mpampianatra ny lesona rehetra ary misy vidéo d'explication miaraka aminy isa-taranja. Ny contrôle, ny examen ary ny soutenance ihany koa dia ao avokoa no mizotra. Torak'izay ny annonce rehetra, calendrier d'événement dia hita ao amin'ny plateforme avokoa. Misy espace ao anatin'ny plateforme izay ahafahan'ny mpianatra mametraka fanontaniana amin'ny vatana ary nanomboka tamin'ity taona ny isian'ny application mobile natao izy io mba hanamorana ny fampianarana en ligne. Ny tombontsoa lehibe amin'ny fampiasana azy dia amin'ny application azy dia maharay notification amin'ny téléphone ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny fotoana ka misy lesona na fanontaniana na annonce mandeha ao amin'ny plateforme dia afaka manaraka azy daholo naiza toerana misy mpianatra. Rehefa système LMD dia mitovy daholo. Système cylindrique izy io misy crédit fenona dia rehefa fenonao le crédit dia afaka ianao manao ny licence na master. Dia anjara briky nentinay nananganana an'ity sekoly ity ho an'ireo tanora malagasy izay vonona fa ny ataoko hoe ny base na ny fototra dia ny fahaizana lalàna alongany ahafahantsika manohitra sy mijery ary manatsara ny fiainan'ny tsirairay araka ny teneniko ombieny fampisitona miakatra zay no anisan'ny ataoko hoe vina. Ny rafitra LMD no rafitra arahana efatra ny ampiandohana ary nahafahan'ireo mpianatra maro nanohy ny fianarany any ivelany ankehitriny.